fitondrana lany tamin'ny tsy ara-dalàna 5 volana io raha aritra indrindra ho ny professora Ralson Roger. Fifidianana 9 novambra tsy safidin'ny vahoaka no nokatsaina sy narovana ho ny aropo Madagasikara. Ray aman-dreny ara-drazana ametraka tondrozotra hitondrana ny firenena. Alarbi fahatelo ambin'ny folo ny volana Desambra ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao fotoana izao manasana hoe ankihoary anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany ndesan-tarantsika ny fampahalalam-baovao dia aleo miresaka dia mifampidinika ny flou national ny atokotiko Madagasikara marika Ravalomanana manoloana indrindra ny kiondalana sarotra izay lalovany firenena amin'izao fotoana izao. Vita ny fifidianana saingy vao maika miaina anaty fahasarotana tanteraka ny vahoaka malagasy ka ilaina raka izany fiarah-miasa amin'ny vahoaka ahafahana mampandroso ny firenena ho hiatrany nambarany ity flou mpanorona ny atokotiko Madagasikara ity. Mialy Raronombana sy Mathieu Princière no mitatitra amintsika ny fanadiadiana. Anisan'ny fitakiana nataon'ny vondron'ireo kandida sy ireo mpiaradia amin'izy ireo nandritra ireny tolona mpilaminana natao teto amin'ny firenena ireny hoe tsy mila vazaha hitantana ny Madagasikara fa malagasy feno na amra na antaratazy. Nanary ny zoam-pirenena maha-malagasy azy ary mizaka ny zoam-pirenena frantsay anefa ny filonandan'ny tenany tamin'ny fomba letrezana. Antony tsy nandraisany iraky amin'ny fitopolo isan-jaton'ny malagasy anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny 12 novambra iny. Nambaran'ny flou marika Ravalomanana fa tsy midika ho tsy fitiavana vazaha ireny rehetra ireny saingy rariny loatra izany fitakiana izany satria any malagasy Madagasikara fa tsy any teratany vahiny. Ny olona mieritreritra hoe tsy tia vazaha malagasy tsy izay fa tsy compatible mihitsy amina président de la république Madagasikara ny mahavazaha azy satria tena nanary any raha zany naturalisation zany nanary mihitsy an'le malagasy dia manana président anankiray izy zany any. Le président anankiray io tsy maintsy hibaiko izany président ity président roany ity andefa maramila andefa fitaovana andefa ilainako ty efa misy mandeha azy. Izay zavatra tsy mazava amin'ny olona zay ngeny tena zavatra anankiray ndresahanay tamin'ny ACC tsy hoe mikeran-drarao zay fahaizany ihany fa le fanapahan-kevitra zavatra lehibe dia lehibe mihitsy hoe ekena ve sa tsy ekena samy nangataka daholo izay hoe mba ameonay raha miporofo tokoa fa manana n'izay le zo zay izy complet ny dossier motivena anaiky zay. Tsy mahagaga raha miha-mahantratra ny malagasy. Efa mahatratra 27 isan-jato izany tahampahantrana izany amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataony banky iraisam-pirenena. Ny vahiny no mahazo laka raha toka no tapenam-bava tamin'ny fomba rehetra ny malagasy. Zava-misy izay tsy hitondra fahombiazana ho an'ny firenena mihitsy ho hiatrany ity flou mpanorona ny atokotiko Madagasikara ity. Tsy mety tsy mety zay tsy naneken'ireo le malagasy maro anisy mamala misy azy raiky amin'ny 70 isan-jato malagasy dia fa samy naneo fa hoe tsy mety io fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny firenena dia zao vahoaka aloha dia ny vahoaka zany raha fa tsy mahay miarana samy vahoaka ianao dia tsisy ny stabilité dia faharoa taninao aloha rehefa lain'ny olona ny taninao tsy manana hery zany ianao hanoherana azy. Zay ny tena andanantsika anatin'ny SADC na ny COMESA raha misy zatra mitranga aty amintsika dia miantso azy fotsiny tsika dia avy ny brigade SADC tonga dia manampy antsika. Dia ny fahatelo farany dia resaka vola totongana izay tsy izy ny volantsika tsika miresaka zao fotriny izao dia zay mahantra andreo mampahantra andreo malagasy ireo mila fahaizana tsara mihitsy zany mandinga andreo ka olona tsy malanjalanja andreo fa hoe tia eto dia manao telo voamainty fotsiny manao amboletra fotsiny diso hevitra be zany. Tsy ilaina ny fifandrafiana raha te hampandroso ny firenena. Ny fifampiresahana irery andry no vahaolana hialana amin'izao karazan'olana maro lafy mianjady amin'ny firenena izao ho hiatrany fanohan-kevitry ny flou marika Ravalomanana. Aloha miresaka dia fampidingy tsy mahisy biky mahay fatambary ary manana expérience atao koa zahay fatanao tsara ohatra n'inona ny niarikarena tamin'izany fotoana zany afaka mifampiresaka antsika fa tsy fandray tony fahavalo fa ny sasany mandray an'izy fahavalo azy efa tsy mitovy hevitra aminy nga misy mitovy hevitra eto ambony tany raha mitovy hevitra ve ny eto ambony tany tsy rahitrany daholo ny olona rehetra tsy mitovy hevitra sa manana firena politika. Nanamafy ny flou marika Ravalomanana fa mitoetrany tolona hiadiana amin'ny tsirariny eto amin'ny tany sy ny firenena. Tanjona ao anatin'izany ny famerenana ny fiandriana-pirenena sy ny mahatany tandalàna ny Madagasikara.
Ny vaovao mahakasika izay raharaham-pirenena izay atrany ary dia marary ny malagasy, marary ihany koa i Madagasikara. Izay no zava-misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary ny fahatsapan'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny solitena isam-pasitra izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao manatrika ny fikaonan-doha teny Mandriambero Ambodra Atrimo. Mbola rafitra tamin'ny fanjanahantany hatrany no misy eto ary izay indrindra no ijoroana anoerana izany ary ijerena ihany koa ny vahaolana eo amin'ny samy malagasy ary ny rafitra mety tantanana ny Madagasikara. Mbola mialy rarinombana sy Mathieu Prince hatrany. Very tanteraka ny asina maha malagasy sy ny zoma olombelona amin'izao fotoana izao. Marary ny malagasy ary marary i Madagasikara. Mahatsapa, mahita ary miaina izany fangerifirina izany ny ankamaroan'ny tokantrano manerana ny nosy. Azo atao tsara nefa ny miala ao anatin'izany fahalovana izany ary santatra izany ity fikaonan-doha karakarain'ny ray aman-dreny ara-drazana ity hoy ny nambarany solitena isam-pasitra tonga nanatrika izany eto Antananarivo. Raha nanaraka izahay ny zavatra nisy dia nitomboka hatramin'ny deuxième république anakaty tsisy asina ny maha-olombelona, tsisy asina ny maharazana, tsisy asina ny tany, very zo, very asina ny rano, dikan'izany marary ny malagasy tompokilay sy tompoko-vavy. Anatin'izany zavatra ny aretina zany mila sitrano zany aretin'izany satria aretina tokony hitana fanafana izy ireo. Tsy ary nahita ray aman-dreny ara-drazana ianareo nizoro teto Madagasikara hatramin'izay na tsy samba ny sovo nisan'izany tantara zany azo tao asora izay zavatra zany satria ny ray aman-dreny ara-drazana tompokilay sy tompoko-vavy dia tsy natao mikapaika ny mpanao politika, sy natao angirana teny mpanao politika na tirany mpitondra fanjakana fa mipetraka kosa any anatin'ny trano izay anagnany fahatsiasina amin'ny tanindrazana sy rairay na ny foko samihafa io na ny zanaboky samihafa io izany no takina ety satria very zo, very asina, very asa rarapaty ny gasy tompokilay sy tompoko-vavy marary ny tany mila vontany. Nandoa friana fa voana hoatriny vady aman-janako nataoko frena ndeha atao tsy misy zavatra tsy manjary hatramin'izao izy koa karaha tsy raha misy raha karaha zao io mijaly mananaravavaka zay efa tsy ho ely hitovy amin'izary androa any zay ofa natiny tsy mampitovy zay eo any zay misy rano miangava itsika jiaby ray aman-dreny ara-drazana, ray aman-dreny ara-pagnahy, ray aman-dreny zay na homantoky na mamo tsy lefaka misy fagnafany olo ataontsika ny fomba rehetra amin'ity zavatra ty matoa tsika zao mitsanga mijoro tonga aketo Antananarivo manana hevitra ary manana tolo-kevitry hananovantsika ity zavatra ty. Raha nahatafita ny tantarany sy naharesy ny mpanjanaka ireo firenena nozanahana tsy avabela amin'ny firenena nanjanaka azy kosa i Madagasikara hatreto. Izany hoe kisarisary fotsiny any hatreto ny nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ny taona 1970. Mbola ny rafitra napetraky ny mpanjanaka tamin'izany fotoana ihany no misy eto amintsika. Rafitra izay tsy nitondra fampandrosoana velively ho an'ny firenena fa ny fahalovana no betsaka. Ny tany nanana mpanjanaka dia nahatafita ny tantarany ary naharesy ny mpanjanaka. Fa i Madagasikara sika sa naharesy ny mpanjanaka sika mandraka androany. Mazava ho azy zany fataka sika iza ilay nanjanaka. Sa naharesy an'io sika io nanjanaka sika io mandraka androany. Rafitra izay mbola mapetipety anazy nanjanaka noho ny ainany ty Madagasikara ty hatramin'izay. Ny mody nanomezana ny sarisary-pahaleovan-tena tamin'ny valon'ny dimapolo nahaterany atao repoblika. Nakalazaina tamin'ny 1970. Nandova rafitra nampanjanaka zany isika zay miaina amin'izao. Tsy izay no rafitra fantatra ny tompony hoe hampandrosa ty Madagasikara ty. Tsy izany no rafitra hampiaina ny vahoaka ato anatin'ity Madagasikara ty. Tsy mendrika ny Madagasikara zany ny rafitra ny ainany 13 taona lasa zay. Tsy mendrika ny Madagasikara kia manana ny hasiny loatra ity firenena misy asika ty. Ankehitriny misangana sika ary mivoaka satria hilaza sika ny rafitra izay mety amin'sika hitondrana ary hiaina ty Madagasikara ty. Koa manomboka androany hataosika zay rafitra hampirindra ny fiarahamonisika mba hahatonga ny areneto holovay ny zafisika, mba hahatonga ny fiainany malagasy hirindra ara-dalàna. Han'ny malagasy i Madagasikara fa tsy han'ny mpanjanaka.
Fotoana izao noho izany ampahafantarana ny malagasy ny zava-misy marina. Tsy mbola tratra ny tanjona nentin'ireo ray aman-dreny tany aloha tamin'ny tolom-panafahana ka fotoana izao anohizana sy hamaranana ny tolona. Ijoro ary ijery izay mahasoa azy amin'izay ny malagasy ho hiatrany hinambaran'ireo ray aman-dreny ara-drazana. Tena na tsy tena dia tsy maintsy mamboraka ny tena marina mahakasika ny firenena antsika amin'ity anio ity mba ho fantatry ny malagasy fa azo marina tokoa i Madagasikara fa tsy zanahan'ny la Frantsa intsony. Tsy mbola afaka Madagasikara ary tsy mbola mifarana ny tolom-panafahana 47 tsy tratra ny tolona tamin'izany fotoana zany ka itsika eto ankehitriny tsika malagasy no manohy izany tolona izany ary amarana azy amin'izay manomboka masonandro androany. Frantsay tsy misy akanavaka naizanaiza misy anareo fa ijery izay asoa sy atsara amin'ny tanindrazanay amin'izay izay manomboka androany ary angatahana ny diplomasie frantsay sy ny diplomaty frantsay mba hanaja zany fanajana azy izany ka isitaka kely aloha hody fa rehefa fandamina ny tanindrazanay zahay ary rehefa milamina ny tanindrazanay dia mifanaraka samy firenena samy masina tanintsika. Anefa mosina tompo aza miverina eto Madagasikara raha tsy efa miverina amin'ny Madagasikara ny nosy manodidina rehetra. Ahafahana mitondra fampandrosoana tena izy sy maharitra eto amin'ny firenena mila miara-misalana ny malagasy rehetra. Ny tanjona ao anatin'ity fikoanan-doha ity ny ahitana vahaolana tsy hankinan'ny malagasy amin'ny firenena nivelany intsony indrindra fa ny firenena nanjanaka. Ny vaovao mifandraiky amin'ny fifidianana kosa indray ary dia nametraka fanontaniana maromaro toy ny hoe nanaraka ny rariny sy ny hitsiny ny fampiarana ny lalàna ka nahazahoana iny voka-pifidianana iny ve hoy nambara ny teo anivo ny foibe-panofanana sy fikarohana ARUP Madagasikara tao anatin'izay fanambarana nataony. Notsika fony ARUP Madagasikara ihany koa araka izany tao anatin'ny fanambarana nataony hatrany ny lesoka marobe hita mialoha nandritra ary tao aorian'ny fifidianana izay natao ny 27 ny volana Novambra lasa teo iny ka nalany ny kandida laharana fahatelo raha tsy fiomanana ary tsy nanaja ny fahalalahana maneho hevitra iny zotra-pifidianana iny. Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malalatra no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Tsy ampina ninina tsy natao tsara ve ny fiomanana fa lasa maimaika sy ny koropahana mba ho fanajana lalàna fa tsy ny hoeverina na fantatra aza fa misy ny tsy fahatomombanana tamin'ny lafiny maro. Noho izany tsy azo tsorona ho tsy fanarahan-dalàna ny taky ny fanemorana fifidianana raha hita fa misy lesoka ny karakarana. Hita soratra tokoa fa misy zavatra maro tsy tomombana. Zary natao tervamanta atao ny zavatra hafa ankoatra ny tsy fanajana lalàna nanery ny anatotosany ny fifidianana iny izay natao ankamehana na nisy aza ny fepetra tsy tanteraka toy ny lisam-pifidianana, ny fanetanana ny mpifidy, ny fanofanana ireo tompon'andraikitra, hoy ny foibe-panofanana sy fikarohana ARUP Madagasikara. Nametra-panontaniana sy nanatsikafo ny ireo lesoka ny aloha nandritra ary tao aorian'ny fifidianana ny 12 Novambra iny. Rafitra fa tsy olona tokana ny filohan'ny Repoblika hoy ny CAMDG ka tokony zanona niaraka tamin'ny fametraha-pelan'ny filotam-perinasa ihany koa ireo mpitondra mpanatanteraka izay napetrany. Tsy ampiny hoe araka ny lalàna fotsiny na izay aza ny tena fototry ny fiarahamonina sy ny tantanana ny fifidianana fa tokony mifanindran-dalana aminy ny marina, ny rariny sy ny hitsiny. Tsy azo ekena raha mifamatra noho izany ny mpifaninana iray sy ny mpikarakara ary ny mpitsara fifidianana hoy ny ARUP. Ny fifidianana no singa goavana iray mandrafitra ny demokrasia sy ny mahamary toerana ny fitantanam-panjakana. Ny zava-niainana nefa dia niteraka tebiteby sy tsy filaminana ny fanomanana ny fifidianana teto amintsika. Totsy ny tena safidin'ny vahoaka no nokatsaina sy narovana fa ny havita ny fifidianana. Manodidina ny 10 ireo mpanara-maso ny fifidianana avy tamin'ny CAMDG tamin'ireo Braona Raimaso. Tsikaritra ny tsy fahatomombanana tamin'ny fizarana ny fitaovana isaky ny fokotany, ny tsy fahafehezan'ny tompon'andraikitry ny propio-fifidianana sy ireo delegen'ny kandida ny asany. Misy tamin'izy ireo ny tsy nahalalakory ny atao hoe PV, ny sefokotany tsofotsofoka any amin'ny propio-fifidianana. Taorian'ny fifidianana kosa na tsikaritra ity vovonana ity fa nilamina ny olona tsy araky ny fepetra ary miaramila no raisy ny manam-pahefana. Tobe loatra ny taotry ny mpitantana sa ny olona no tsy te hikorotana. Midika ho fankatoavana sotry ny fifidianana ve ny filaminana sa vokatry ny fahatahorana sarotra ny anana valiny mazava fa ny azo antoka dia hoe tsy feno ilay filazana hoe madio mangarahara nandraisan'ny rehetra anjara ary ny ekeny be sy ny maro ny fifidianana teo iny.
etsy ankilany tsy tokony amaivanina sy atao tsinotsinona ny hevitra avy amin'ireo olona maro tsy nifidy sy ireo ntaky ny fanemorana ny fifidianana na efa tsy tanteraka azy izany. Ny fahanginana tsy midika ho fanekena antsirariny fa mety ho fandavana ny herisetra. Nanambara ny ARUP fa raha tsy misy ny marina, ny rariny sy ny hetsy ny mifanentana amin'izany dia tsy hisy ny filaminana. Raha tsara ianaraka ireo fepetra fototsy ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana iny fifidianana iny ho iatran'ny ARUP dia tsikaritra ny tsy fisiany fahalalan'ny olona na misalasala ny fanajana ny famendrehan'ny rehetra na hita ireny herisetra natao tamin'ireo nangataka ny fanemorana ny fifidianana ireny. Nisy voadikodina ny safidy toy ny nahazatra hatramin'izay teto amintsika, tsy voatondro ny mahasoa iombonana ny fifidianana, tsy voahaja ny fahaleovan-tena, fa toa notsabahan'ny mpanatanteraka ny asan'ny mpanao lalàna sy ny mpitsara, tsy nisy ny firaisan-kina tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Fomba roa no mety isehon'izay fetra ny faharetana izay, na mifanantana mbola tabatra mifanakalo hevitra ampahamarinana ka ny vodikevitra lehibe iangana dia ny hoe fitiavana ny ahasoan'ny mpiray-tandrazana sy ny taranaka ho avy, hijery ny anarenana lesika eto amin'ny fifidianana, na hitrotra mpiasa herisetra anoerana antsirariny tahaka ny efa nisy teo amin'ny tantaran'ny firenentsika. Ny vaovao mahakasika ny politika izay hatrany ary dia tsy mbola nisy fitondrana lany tamin'ny alabato eto Madagasikara ka naharitra, hoy nambarany profesora Ralson Roger tamin'ity androany ity. Tsy maintsy hitsangana ny maro anisy, tsy nankasitraka ilay fifidianana teo iny ho iatran'ny fanamafisany. Ny mpitondra raha teo tsy mitady filaminana fa vao maika aza atao mandraona sy mampiseho fa mafy sy afaka manao izay tiany ataony. Fiatsika tsy hitondro ho any amin'ny filaminana mihitsy anefa izany raha ny fanazavany. Charmano Menjanary, Manora Andriamalala. 5 volana raha aharitra indrindra io fitondrana io, ny fanampenam-bava sy ny fandrahonana fanagadrana no mampiseho fa tsy maro toerana ny fitondrana, hoy ny profesora Roger Ralson. Fiatsika efa nataona mpitondra teto izany fampirorona izany, saingy rehefa miditra antsehatra ny vahoaka leo dia rava ihany ny hafarany. Vao maika ampitrotra vahoaka ilay fiatsika miseho mafy be, tsy mampiavana sady tsy fanehoana ohatra tsara eo anatrehan'ny lalàna, hoy hatrany ny nambarany. Fa raha vao fitondrana anankiray tsy misy an'le faneken'ny vahoaka manontolo na légitimité dia efa manomboka sady izy zany hoe andala ny faharavana. Io tsy azo hikevitra io. Ekena hoe mety mahazo izy ny ara-dalàna amin'ny hoe araka ny lalàna iny no azo anaovana zay fomba rehetra mba azahoana zay, indrindra raha fitondrana izy efa nametrakolona izy. Fa le légitimité iny tsy iny tsy azo atao mihitsy milaza hoe tsy maintsy fa miankina amin'ny vahoaka io. Raisiko ohatra zao amin'ny sabotsy zao dia hoe isy fianianana nataon'ny Andriamatoa Rajoelina dia azagaky tsika raha mahita an'zareo le mpikarakara malefaka mihitsy le raha matoa miteny manao antso hoe alomba samy tonga fa tsika malagasy tsy miady sinsisa ty fatany fa tsy légitime le olona ary zay zavatra zay tonga dia manatra maso be zay ary tsy azo fenina mihitsy ka za mino fa reny matetika ny fisehoany reny ara-traikefa zany dia afaka roa telo eo amin'ny efa-bolana eo raha ela no tsy maintsy misy foana zay zavatra zay tsy dia mihoatra zay tsy mihoatra zany 5 volana zany io. Tantaram-pirenena efa nisy teto izao tranga izao, voka-pifidianana tahaka izao avokoa no mahatonga ny korontana. Ny olana nefa dia mikiry biby amin'ilay tsy fahamarinana toerana ilay fanjakana izay nivoaka tamin'ny fifidianana tsy nandraisan'ny rehetra anjara iny. Hitantsika ireny tamin'ny fifidianana tovy hevitra daholo zareo, tsisy miteny rehefa ny ankilany manao tsy mety, hita daholo ny olona vidiana, hita daholo ny fizaran-javatra, tsisy miteny na senina ny ACC, fa raha ny ankilany kosa mihetsika dia ny mpanohitra dia mavy avy hatrany mametsiny hatramin'ny préfet zany rehetra efa voafatotra zany le fiarahamonitsika verrouillé dia ry zareo ihany zany manjako anatiny eo ary zay tsy mampety azy satria le vahoaka tokony tompo-teny farany zay tompony fahefana no nailika dia mihevitra zareo fa mora hitantanany zavatra io tsy azo eritreretina mihitsy zay satria tombotsoan'olo mihitsy no arovany ary tombotsoana firenena anankiray nanjanaka ka
lojika an'izay dia tsy maintsy rava ho azy zany tsy afaka aritrela satria tsisy légitimité ary na hoerana hoaingana tsy maintsy tarainanona foana reo olon'ireo hosahirana reo olon'ireo antenaina hoy ity profesora ity fa tsy ho ela dia iva izao olana atrehan'ny firenena izao. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany dia fitondrana tsy maro toerana najoro tamin'ny fifidianana tsy rariny sy tsy ara-dalàna ka manapatra ny herim-pamoretana. Ipoka tsy ho ela ny sarim-bilany raha mitoy izao famoretana ataon'ny fitondrana izao hoy ny filohan'ny otrikafo Elia Rabevahiny. Mila manaiky fifampiresana ny mpitondro mba hisorohan'izay fipoahana izay. Fanadiadiny avitra sy olon-dray be ary manantsoro andria ary tahiriny aina. Mampiasa ny herin-rehetra amin'ny fampiororona ny mpanohatra ny eo anivon'ny fitondrana. Ankoatra ny fampiatsonana ny fisamborana mpanao politika, syndikalista, mpanao gazety sy olom-pirenena. Ilaza ihany koa izy ireo fa hoentitra amin'ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny andron'ny sabotsy izao. Tsy manasafidy intsony ny fitondrana satria efa nabaribarin'ny maro anisa ny 19 Novambra lasa teo ny tsy fitiavana intsony ireo mpitondra mbola tafajoro ireo. Fehezana ny lay fifidianana satria isika samy mahafantatra hoe tsy ny faharesen-dahatra ny vahoaka malagasy akory na ny fidy maro anisa no natafaverina azy eo fitondrana indray fa vokatry ny fampitahorana na matahorana atao tamin'ny mpiasam-panjakana sy ny karazany ny fampiasam-bola na ny fanakaramana an'ireo olona ifidy azy. Ozy hoe ny fitondrana firenena nge misy zavatra anankitelo tsy maintsy anananao hoe ny legalité zany hoe tsy légal ilay mpitondra fanjakana mitondro satria tsy ara-dalàna ilay fifidianana natao. Ny légitimité tsy manana légitimité ianao satria raha latsaky ny 20 isan-jato lay tany fandraisana anjara na taux de participation. Rehefa tsy anananao reo zavatra roa reo tsy ho stable novina mihitsy zany ny fitondranao ka anyherin'ny mpitondra fanjakana zany amin'izao dia manao raha matahora, mampiasa ny force, mampiasa ny pitsara amin'ny efampitahorana an'ireo ilay tsy mitovy hevitra. Saingy izao nefa tsy misy firenena azo entina amin'ny matahotra ary tsy misy koa teto mpitondra fanjakana tsy naneho ny heriny dia amin'ny lalany hoe fampiasana ny tany filaminana, fampiasana ny fitsarana, anagadrana an'ireo izay tsy mitovy hevitra fa fantatsika avokoa no ny hafarany ny mpitondra fanjakana nanao an'izay. Ny vahoaka ihany no masy mandidy tompon'ny teny farany amin'ny fanoherana ny ramatahora. Mila mandinika ireo mpitondra amin'ny fihetsika mba tsy ho tara loatra. Petran'io zany dia amin'ny fotoana mahafeno ny kapoaka malagasy ary tsy ndriko tsara tsy ho ela io zavatra misy io. Raha ny zavatra misy ilay fiaina ny fiarahamonina amin'ny sehatra politika rehetrarehetra amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena dia efa samy leo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ihany koa ary samy tsy manaiky hoentin'ny vahinjay ka oza hoe tsy ho ela dia hipoaka ny sarim-bilany raha ohatra tsika tsy mifampiaina eto amin'ny firenena. Miotrika natezeran'ny malagasy viraviraina loatra ny zony, giazana ny taniny, pitehana ny asiny sy ny fireneny. Mia manantona makany amin'ny fifandonana goavana ny fizotron'ny teo-daram-pirenena ankehitriny. Pejiny politika izay hatrany dia nopotehana tanteraka ny toe-tsain'ny malagasy taorian'ny nahazahoana ny fahaleovantena. Marary miaraka amin'izay ny sosialy sy ny toe-karena ary ihany koa ny kolontsaina. Tsy mbola hatratra ny tena tanjona nentin'ny ray aman-dreny teo aloha tamin'ny tolom-panafahana ny fandimby. Noho izany indrindra no antony ny antsoany ray aman-dreny ara-drazana sy ny zara-drazana ny ankolafika rehetra amin'ny lafivalon'ny nosy hiara-idinika ato anatin'ny 2 andro izay tondrozotra hitondrana indray any Madagasikara. Isan'ny namaly ny antso moa ny firaisamben'ny zokiolety Madagasikara na ny fizoma izany. Fa teo ihany koa ny ray aman-dreny ara-panahy ny FFKM, fa teo ihany koa ny antoko sy ny mpanao politika isa-tsokajiny eto amin'ny firenena. Isan'izany ohatra ny antoko tiako Madagasikara izay notary ny filoha-mpanorona azy Marika Ravalomanana. Mialy Raronombana sy Mathieu Prince. Ny fampijoroana ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena, ny asam-piandriana-pirenena, ny fampihavana-pirenena sy ny firaisam-pirenena, ny rafitra sazan'ny malagasy ary ny fanarena-pirenena miorina makany amin'ny fanorena-pirenena, nodinihina sy novelabelarina tamin'ity andro voalohany nanatanterahana ny fikaonan-doha karakarainy ny anteny merandray aman-dreny foko eto Madagasikara na ny ARFM ity. Fiaonam-benana sana ireo rehetra mivondrona ao amin'ny ARFM manegana ireo faritany eniny eto Madagasikara sy ireo malagasy mahatsapa ny tsy fihetezana sy ny fanjokan-dalàna eto amin'ny firenena. Miompana indrindra amin'ny fitadiavam-baolana ao amin'izany no antony ity fikaonan-doha ity. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no hijoroan'ireo ray aman-dreny ara-drazana hanavitra ny Madagasikara. Tanjona ao anatin'izao fikaonan-doha izao ny anoratana tondrozotra hitondrana ny firenena.
amin'ny maray aman-dreny dia ray aman-dreny ny malagasy rehetra fa ray aman-dreny kosa afaka manaratra afaka manitsy ao anatiny toejavatra misy ndrikana vaovao miaraka apetraka satria aim-pirenena atteinte à la sûreté de la nation fa tsy atteinte tsony à la sûreté de l'état ny antony ijorontsika eto iaraka hijery hoe inona no dingana tsy maintsy apetraka eto anivony firenena. Anisan'ny totongana tao anatin'ny fanjikan-dalàna maro nataon'ny mpitondra sy ny tsy fahaiza-mitantana nisy teto amin'ny firenena tao anatin'izay 5 taona farany izay ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-toekarena teto amin'ny firenena. Fotoana izao hijerena sy hitsinjovana ny vahoaka malagasy izay nampahantraina sy anjadin'ny anoanana ankehitriny. Fotoana ihany koa izao amerenana ny asina ny lanjan'ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanabeazana ny tanora. Nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana ohatra sy modely azo ny tarafana sy alainy tahaka ny ezaka vitan'ny fitondrana Ravalomanana teo amin'ireo seha-mpamokarana ireo. Fotoana izao izarana ny tany ary fotoana izao anomezana fanabeazana mifandrindra amin'izany fanabeazana miverina ny fambolena sy ny asa tanana sy ny fiompiana. Afaka amatsy amin'ny silony sakafo vary kafe vanily afaka amatsy ny sakafo ho an'ny Europe politika Ukraine amin'izao fotoana izao ary mitady sakafo mitandrefana sy ny taditsinanana. Madagasikara tompoko no Ukraine vaovao azo amikarana ary ny tanora no tsy maintsy omena fanabeazana mitodika amin'izany. Rafitra vaovao ny tadiavana andao amerina ny tanorantsika amin'ny asa tanana, asa fambolena, asa fiompiana. Toy izy nareo hoe ahoana ny asa fitradrana ambany tany fa aloha hipetraka ho an'izay mahayaniny. Isika Madagasikara manana fomba fambolena raitra indrindra eto ambonin'ny tany fa ho malagasy ho mpamatsy sakafo an'ny taditsinanana i Chine sy Europe, la France, tsy ampy sakafo tompoko ny sinoa, tsy ampy sakafo ny ao Europe amin'izao fotoana izao. Ary ny sakafo anjirity Madagasikara no andrasana miandry tiko BDP eto Madagasikara. Mila Ravalomanana BDP ny eto Madagasikara. Frony ny sekoly manomana Ravalomanana BDP. Frony ny université manomana Ravalomanana BDP. Misy fanantenana eto Madagasikara. Tsy maintsy mandresy ny malagasy. Anisana mali ny antson'ny fanasan'ireo ray aman-dreny ara-drazana anatrika ity fikoana andoha iankinan'ny andehiben'ny firenena ity ny Filomarka Ravalomanana. Nanambara ny tenany fa tsy hitaretana miepaka ary vonina hatrany hitondra ny anjara birikiny anasoavana ny Madagasikara miaraka amin'ireo ray aman-dreny sy ireo herovelona rehetra. Nakatia mandriambero nanatrika ny fionan'ireo ray aman-dreny ara-drazana ny toko malagasy. Zay le izy satria nanasanay izy ireo amin'le C11 dia mba liana satria resaka foana eo amin'ny tombonay dia hoe inona raha mba azo iarahana miasa amin'ireo arahana mifanaraka amin'ireo zavatra anankiray zavatra tsapako. Tena olona malala tokoa ny malagasy izy ireo sy ny tantara malagasy sy ny tantara Madagasikara ary tena fa ray aman-dreny zay manana fahendrena tsy ho voavidy volana oviana mihitsy ireo. Tena gaga mahay daholo zareo, tena mahay izy tsy hitako iresanareo fahaizana. Mila ampiana izy dia mila hitsy izy. Zay ny tenenako hoe mila hitsy ianareo ny olona tsy mahay manitsy ny tenany tsy mahay ninina indrindra fa raha iny manitsy ny tenany amin'izay rehetra vitany zay ny olona tena mahay. Eo amin'ny fanampiana azy koa eo amin'ny ara-pitovana. Misy zavatra mahasoa malagasy rehefa manontolo ary mino tena mahatoky fa misy fiatraikany any satria avy any amin'ny foko rehetra, avy any amin'ny faritra rehetra, avy any amin'ny province rehetra izy ireo ary samy manana maizy azy daholo. Tena mahay izy mahalala izy fa tsy ampy fiara-miasa amin'ireo le mpitarika ka dia zay natonga taty dia ampitaika amin'ireo le collectif de candidat koa izy ireo. Tora mpitsalaka misy ity fikoana dokarakarainy ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara ity nanatanteraka dindinika isan-karazany isam-paritra androany ka atambatra ny fehi-kevitra tapaka ary ao anatin'izany no anoratana tondro zotra hitantanana ny Madagasikara fa indrindra amerenana indray ny asina sy ny fiandrianam-pirenena. Anisany anatrika ity fionam-be-androany ity ihany koa ny avy eo anivony ny teny Meranandrininy Merina ny bamma izay ivondronany ireo mpiziva any amin'ny tapany atsimon'ny nosy toy ny Betsileo, ny Antemoro, ny Antesaka, ny Antandroy, ny Antanosy.
tonga tetsia Mandriambero Ambohidratrimo ihany koa ireo ray aman-dreny ara-panahy avy eo anivon'ny FFKM sy ny Silambo. Raha ny tokony ho izy teny amin'ilay vôtela teny Andavamamba no tokony nanatanterahana ity fikonan-doha ity, saingy nolavy ny prefet Antananarivo ny fangatahana ireto ray aman-dreny ireto, ka izo anafindra teny amin'ny mampiely baiboly Mandriambero Ambohidratrimo izao. Politika izay hatrany dia malagasy samy malagasy no tokony mifampiresaka miara-mitandy vahaolana ivoana amin'izao krizy izao izay tena miazakazaka hoy nambarany avy eo anivon'ny état-major politika. Isika no masy mandidy eto amin'ny firenena hoy kosa ny mpanao politika Guy Maxime Ralaiseno. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay hatrany ary avitra solondray be sy tahirinaina. Miamazo faka ny fizirizirin'ny mpitondra. Profony izany ny azakazaka tamin'ny fifidianana nateo aza ny antso samihafa nataon'ireo Herville Lisantsokajany teto amin'ny firenenany amin'ny tokony ifampitoniana mialohan'ny anatanterahana izany. Atahorana ny mety sy ny fifanenjehana eo amin'ny mpanao politika raha mikiry biby anao be marenina ny fitondrana. Tsy misy afa-tsy ny fipetrahana andatabatra ihany no vahaolana andravonana ny disadisa. Ny vahaolana dia ny malagasy samy malagasy no mitondra vahaolana sy midinika ny amin'ny mahatsara no avy atsika Madagasikara ary tsika no tokony ho masy mandidy sy ho sarotiny. Resy lahatra ny rehetra tsy misy vahaolana hafa mihoatra ny fifampianoana. Io no any lala tokany isorohana ny savorovoro politika izay andetika andavaka bebe kokoa ny firenena indray. Ny malagasy rehetra tsy misy ankanavaka mihitsy araka izany no tokony anarina indray ny Madagasikara. Manana ny andraikitra tokony sahaniny avy amin'izany ny sokajy taona rehetra raha mipetraka tena olom-pirenena marina kanefa dia adino izany sy hoy nambarany filohan'ny fiombonany zanaka sy zivan'ny Madagasikara Maurice Raberanto tamin'ny avitra solondray be sy tahirinaina. Misafidy ny angina ny malagasy manoloana ny teo-draram-pirenena. Very fanambola velona no ny fampahantrana natao taminy. Mila mahatsapa ny tsirairay fa manana andraikitra sy anjara biriky amin'ny fanavotany indray ny firenena. Tsy ho vitan'olon-tokana ny ady amin'ny tsy aradrarany ka nangiana ny rehetra anaitra ny ambopony. Ka le malagasy rehetra zany ny nareo tafika ireo koa malagasy tokony mba eritreritra izy olom-pirenena. Inona tokoa moa zany olom-pirenena zany? Ny olom-pirenena tompoko dia olo mafantatra fa manana zo izy amin'ny olom-pirenena azy ary manana andraikitra sy adidy. Moa ave manainga ny malagasy mpiretan-drazana tsirairay moa ave izy tokoa mijoro amin'ny olom-pirenena azy. Moa tokoa ve izy manontany tegna ny hoe za zany tokoa moa ve mafantatra ny tegna zoko ary indrindra mafantatra ny tokony adidiko amin'ny firenena. Malagasy indrindra mafantatra fa olom-pirenena izy fa tsy tadidiny intsony ny dikany, tsy fantany intsony ny dikany satria tratran'le lainga tsara lahatra zay nafafy tamintsika teto efoenipolo taona zao. Tokony tsy ionona amin'ny fitadiavan-tseza politika ireo olobe sy ray aman-dreny fa arofanina amin'ny fampiarana ny lalàna izy ireo. Mila mijoro avy hatrany indrindra ireo olobe sy ray aman-dreny ireo rehefa mivoana ny mpitondra. Misy zany malagasy nanjary resy lahatra amina zavatra tsy marina. Tanao fa zao zany nareo ray aman-dreny reo ane zahay nitaky taminjareo fa ela mijorola reo mare veriverina ny politika ny ray aman-dreny. Za miresaka aminareo zao sojabe fantareo tsara dikan'izany sojabe zany. Zahay any amin'ny tanana misy anany raha vao misy premier ministre vaovao dia mandefa CV zay sojabe mba alay vao atao vy conseiller technique. Tsy zany ny tokony ataon'ny sojabe. Sojabe tokony arofaniny firenena tan-dalàna. Raha vao zavatra tsy mety dia mitsangana sojabe ny teny tsy zany malagasy ny malagasy, tsy zany ny lalam-panorenana ny tokony ataon'ny lalam-panorenana. Rehefa misy fanovana lalam-panorenana eto tsy lalam-panorenana mpandroso firenena ny atsangana fa lalam-panorenana atsaratsara ny fiainanao zay nanao azy. Ary ny atsika eto ara lalam-panorenana no azy tsy rahanao koa ny lalam-panorenana. Fotoana izao ijoroana anoherana ny tsirariny manjaka eto amin'ny firenena any amin'ny olom-pirenena tsirairay ankehitriny fanalahidin'i Madagasikara. Tomponantoka amin'ny ampitso noho izany izay rehetra mahatsapa afateratany malagasy. Miezaka mafy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ampiseho eo anatrihan'izao tontolo izao fa maro toerana ny filovoafidy tamin'ny fifidianana izay vitsy mpandray anjara indrindra teo amin'ny tantarany Madagasikara. Tokony ampiasaina ny mpitondra nefa fa tsy ny vahiny no tompony fahefana nampindramina fa ny vahoaka hoy nambarany administrateur civil Julien Andria Morasata.
ankoatra ny fifampiresahana dia ny fanaovana fifidianana madio ihany no ampilamina ny firenena sy ametraka ny fahamarinantoerany fitondrana ohatra ny fanazavany. Charles Manora Ndremalala. Firenena maro aty Afrika no nahitana trangana fanonganam-panjakana vokatry ny tsy fisinina fifidianana madio. Izay fifidianana madio izay ihany manko no antoka ampisy fahamarinantoerany mpitondrana. Mananontanyna eto Madagasikara ny etsy-bahoaka ankehitriny ametrahany tena safidiny. Profonjany efa iray volana aty aoriana nanaovana latsabato isika kanefa mbola tsy mifarana ny fanehoan-kevitra manohitra ilay fifidianana amin'ny alalan'ny fanambarana ataon'ireo hery mahakasika ireo tsy fahatomombanana niseho tao anatin'ny fifidianana iny. Miezaka mampiseho ny mpitondra familaminy Madagasikara saingy ny mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy manoloana ireo fepetra famoritana raisiny hoy ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Julien Andriamorasata. Dia misy maritra fianankiray tena fampiasa mihitsy zany dia le taux de participation amin'ny élection iny aloha anankiray iny zany hoe le fandraisana anjaran'ny mpifidy mpifidy anaty lisy mpifidianana io amin'ny fifidianana raha vao io zany ny ankamaroan'ny olona tsy maray anjara le olona le mpifidy anaty lisy mpifidianana liste électorale io tsy maray anjara le fifidianana dia zay atao hoe teraka instabilité de l'état mahatonga an'izay mantsy dia satria mihena le fitokisany le vahoaka le fanjakana misy matoa maro anisa tsy mifidy. Zay aloha atao hoe indicateur anankiray na hoe marque de fait anankiray zay. Marque de fait anankiray ihany koa mahatonga an'le miaina le fitokisan'le vahoaka an'le fanjakana ka miteraka an'izay le tsy famarinantoerana an'izay dia be loatra aloha zany ny insécurité publique dia be dia be ihany koa ny corruption ao anatin'ny fanjakana anankiray ary eo koa le tsy fisin'ny fanjakana tan-dalàna. Fanjakana tan-dalàna mantsy le hoe état de droit le tsy fisinina zany hoe fanjakana zany amin'ny ankapobeny misy fotoana tsy manajara lam-panorenana zay aloha anankiray zay tsy manajara lalàna misy ary tsy manajara les traités internationaux mikasika ny zosy fahafahana fototra ny olona zany droit io liberté fondamentale de l'homme. Reo anankitelo dia miteraka ihany koa le instabilité politique na instabilité de l'état zany tsy magnana toeran'ny fanjakana maro drefo resako aminareo. Tsy ny famanaporetana amin'ny alalan'ny fanampenam-bava sy ny fandrangarangana ny herin'ny tafika no amerina sy ametraka fahamarina toeram-pitondrana tsotra ny vahaolana dia ny fifanantonana sy ny fampiresahana eo amin'ny samy herivelona rehetra ho hatrany ny fanazavana. Rehefa ohatra ka mihena zay fitokisan'ny vahoaka ny fanjakana zay satria misy koa ny manifestation misy ny fitakinasa maro samihafa be dia be amin'ny sehatra maro dia ny hevitra hita amin'ny fanjakana zay dia mampiasa an'le pouvoir eo ananana zay le pouvoir d'état ampiasainy amin'izay reo mba hiarovany an'le fanjakana. Inona moa zany pouvoir d'état zany dia misy aloha zany pouvoir exécutif fantatsika tsara zany le fahefana mpanatateraka gouvernement io zany miaraka amin'ny président de la république dia misy koa le pouvoir législatif le fahefana mpanao lalàna ary le pouvoir judiciaire zany le fahefana mpitsara reo mifahefam-panjakana ary eo dia ampiasainy fanjakana mihitsy reo hiarovany an'le fanjakana rehefa tsapany fa tsy misy le légitimité zany hoe zay le zay mantsy le tsy fisinana io zany miena zany le fitokisana veriko mandeha fitokisan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana zay le zay dia inona ny sisa nataony miaro mafy an'io fanjakana io sy le androm-panjakana misy ao anatiny izy amin'ny fampiasana an'ireo pouvoir anankitelo ireo. Tsy hisy fanjakana ilamina sy androso ary aharitra ao anatina tsy fanajana lalàn'izany ho hatrany Julien Andriamorasata. Iarahantsika mahita nefa fa efa sady tsy manara-dalàna no jadona ilay fitondrana ka tsy maintsy hiteraka fitroharam-bahoaka tahaka ireo tranga maro taty Afrika izany ho hatrany ny fanazavany. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ary dia ny 7 volana desambra izao no hivoaka ny didim-pitsarana amin'ny raharaha izay anenjehana ny mpitarika ny randrana sindikaly Barsan Rakotomanga sy ny mpitarika ny CSS Sampanantananarivo ny profesora Samy Grégoire Ravelonirina samy niakatra fitsarana fanondrono moa ireto mpitarika sindikaly ireto omaly. Fitariana ny tafika ikomo no anisany anenjehan'ny fanjakana azy ireo raha ny fanazavana. Onjalalaina Ranaivomanana sy Niaro Tanjona. Tamin'ny fitora sasany ariva vao mivoaka tao amin'ny fitsarana nosy ny sekretera jeneraly ny randrana sindikaly Barsan Rakotomanga sy ny filohan'ny CSS Sampanantananarivo ny profesora Samy Grégoire Ravelonirina omaly 12 desambra rehefa niakatra fandroany teny anivon'ny fitsarana ny raharaha mahakasika ireto mpitarika sindikaly roa ireto. Raha tsy aivana, fiantsona ny tafika ikomby no fanateran'izy ireo taratasy teny amin'ny etat-major ny tafika teny Andohalo ny 10 novambra lasa teo ny ampangana azy ireo.
fiampangana izay nolavin'izy ireo hatramin'ny farany araka ny fanamafisana nataony sekretera jeneraly ny randrana syndikaly. Ny 1 Novambra nahazo fampiantsona eo eny amin'ny sampana eloka behivavy eny fiadanan'izy ireo. Ka ny ampitson'io ny 2 Novambra no niatrika ny fanariadina. Voatazona 2 andro teny fiadana ny Barson Rakotomanga sy ny profesora Sami Grégoire taorinan'io. Ny 4 Novambra no niakatra voalohany teny amin'ny fitsarana andrara izay nahazo ny mpitarika ny randrana syndikaly Fafana Vonjimaika raha toa kosa Kafana Rahamaso eo ambany fitsarana no azo ny mpitarika ny CCS Sampana Antananarivo. Ny fahitana fikorotanana no toe-draharaha politika eto amin'ny firenena izay ahina hiteraka voka-dratsy eo amin'ny tontolon'ny asa no anisany nahatonga azy ireo nitsangana ka nanatitra ny taratasy teny amin'ny etamajoro ny Tafika. Iny anjaran'ny syndicat dia mitaky ny zoso ny tombotsoa, mitaky ny fanajana reny zoso tombotsoan'ny mpiasa reny dia manao fanelanelanana, manao fampiresahana ary ny anankiray indray eto matetika no mitady adinodinon'ny olona le hoe rehefa mahatsapa zany am'izay hoe mpiaro zon'ny mpiasa zon'ny olombelo zay rehefa mahatsapa ny mpitarika syndicat ao anatin'ilay izy misy zavatra miseho eto amin'ny tany sy firenena ka mety hiteraka ho akany amin'ilay resaka hoe fiantraikany rasy aty amin'ny mpiasa dia tsy maintsy mandray andraikitra manao hetsika manolotra sosokevitra ao anatin'izay dia zay le nataonay tamin'ny fotoana io anie tamin'ny 20 Novambra io satria fantatsika tsara ny zava-misy hoe raha voalava be zany ny krizy eto Madagasikara dia mpiasa foana no voamafy ny taratasy any voatoatiny dia hoe manoloana zao zava-misy an'izao zao famonoana zao resaka hoe misy tsy fanajana lalam-panorena rery zany no tena soratana atao anatiny ohatran'ny hoe sao dia ohatran'ny tany tsisy fanjakana to amintsika dia zay no nahatonga ny hoe fantatsika tsara fa ny miaramila no dernier rempart zay nefa fahalalan'ny olona azy satria izy manana ny hery sy ny tatsaka fa manao an'izay hoe mamory zay le izy moa zany tsy zay kay no sansy nangalan'ny olona azy fa ny zavatra hafa dia tsy niraisin zareo moa le taratasy tsy hevitr'olo tokana no noraketana tao anatin'ilay taratasy naterina teny amin'ny etamajoro ny Tafika fa izay tapaka nandritry ny fivorian'ny fivondronan'ny syndicat izay natao teny Akatso ny 5 Aogositra sy ny 12 Septambra lasa teo. Tao alina le hezika niseho teny Ampasapito le famonoana sy teny Andavamamby reny no nahatonga nay nivory ny 9 Novambra teny Akatso dia tsy eo no misy fitahana tsoratra fa ny tsirairay avy mandeha mitondra ny sosokevitra iny makany amin'ny syndikany ny manao sonia dia tsy ny mpikapana rehetra fa sekretera generaly azy zany dia zany manao sonia zay nahatonga n'iny taratasy iny zany nanao sonia ho an'ny randrana syndikaly professeur Samine ny CCS satria izy no présidentny CCS Sampana Antananarivo ihany koa tsindrina tsara anatin'izay satria neny zareo nivory meloa izy neny zareo moa zany fomba fiadiny dia manao assemblée générale meloa mihitsiny fa ny anay indray tsy zay fa ny anay amin'ilay fotoana ny hetsika iny no tonga meloa amina toerana efa mahazatra dia manao eo no manao fivoriana ho an'izay tonga omaly 12 Desambra niakatra fitsarana fandrony izy roa ary ny 17 Desambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika azy ireo. Ny mikasika ny toe-karena kosa indray ary dia omafy ny aina ny vahoaka malagasy manomboka ny volana janoary ho avy io ranonambara ny mpahay toe-karena. Zavatra telo no tsy azon'ny malagasy alana ankoatra ny tsy fahaiza mitondra izay efa nisy hatramin'izay. Tsisy fivoarana tokony ho antenainy eto indrindra fa ny toe-karena raha mbola ny fomba fitondrana teo ihany no mbola isy sy ho atao ato anatin'ny 5 taona manaraka. Germain Menjanahary, Manora Andray Malala. Tsy azo divirana ny fiakaran'ny vidim-piainana ary vao maika ho mafilavitra noho ny efa niainany malagasy tao anatin'ny 5 taona lasa hoy ny mpahay toe-karena. Ankoatra ny tsy fahaiza mitantana mako dia eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny fanidin'ny firenena indiana ny fanondranam-bary izay loza mitatao ho an'ny malagasy ary ny tena olana dia mbola ilay fomba fanao politika mafia efa nisy tao anatin'ny 5 taona no hitohy. Miariary mantsy fa fotom-pisainana komision sy kolokolo no misy eto ary pirofo miariary ny raharaha mandeha any Londra izao io ho hiatrany ny fanazavana. Taratry ny fomba fitondrana firenena malagasy io raharaha io na inona lazaina ho hiatrany ny nambarany. Io moa vokatry le fanaovana politika eto Madagasikara tsy afena satria misy manao politika manasoavana ny firenena fa ny hitako tamin'io fitondrana io dia politika miaratsiny ako fa tonga dia mahitsy hoe anaovana fahafahana mahazo zavatra na bizina ozy ny tanora sehatra fatero sehatra fisitrahana
any io ny atao hoe fotodrafitrasa dia io ny aza ny vonjeny zareo a le fotodrafitrasa nefa ahoana moa isitrahanao raha tsy manana fahefahavidy ianao zay zay azonao le izy aty amin'ny setra voalohany sy faharoa nefa moa dia any foana zareo manao téléphérique autoroute hôpitaly atao reo fotodrafitrasa reo ka tanterahana dia asadorena foana fa misy le hoe commission io ataony zareo dia hitantsika moa zao zatra mitrangany Angleterre satria resaka commission eny mahatratra n'le raha matoiny any hitantaratra amin'ireny za fa ny fiainan'io régime io zany dia fiainana commission foana ary zay na nomezavany le fotodrafitrasa ary farany teo zao ny président zareo vaovao io dia hitantsika tsara fa efa tsara sadika io izy panneau solaire mbola resaka commission eo ambadika izany satria mbola any amin'ny sehatra fahatelo foana io tsy izy ary ny tena misy tamin'ireny hoe andao artesiniano ambolena sy ny sisa tsy neritreritran'izany vary zany izy ary nisy fotoana ary izy mbola niteny hoe roa taona vao miakatra ny vary za tsy mino hoe tsy ho fatany zany fa fanan'nytenenina mihitsy mba hanamarinany fa mila manafatra vary zany sika hiakatra ny vidim-piainana ary atoato fa eno hiakatra ny solika hiakatra ny vidim-bary mbola tsisy tokotaniny amin'izao ny fambolem-bary tsy eritreretiny zareo akory fa ataony toe-tsainam-pina foana ny amenavana le vahoaka ataony mahatra dia mora ny manina azy mividy le olona io moa teny français esprit d'assister za mahita hoe meratsy ny farim-pianan'ny vahoaka ary tena hiaratsy mihitsy ary nefarany podika daholo hatramin'ny fampianarana hatramin'ny fahasalamana sy ny sisa diso ary diso fanantenana izay mihevitra fa androsy Madagasikara sy ny toekareny mpitondra tsy miova midika fa fomba fitondrana tsy miova ko hiatrany ny ambarany ilentika lavidavitra kokoa noho ny teo aloha ity firenentsika ity satria ilay politika ho an'ny fanarenana ara-toekarena mihitsy no tsy ananany ary tsy hainy ireto mpitondra ireto ka mahatonga ny malagasy ho vahoaka faranoana sy manitra indrindra maneran-tany ankehitriny ho hiatrany ity mpanao politika ity. Ny vaovao mikasika ny angovo kosa indray ary dia mitaky ny amin'ny tokony anatanterana nitetika asa efatra famatsiana herinaratra miaingan'ny saofika volobe ary nitetika asa pritem voalohany sy faharoa ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana izay mivondrona ao anatin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Tsy mbola misy vahaolana azo sapahitanana mantsy hatreto ny makasika ny fahatapahan-jiro izay miteraka faty antoka goavana ho an'ny orinasa malagasy izay voatery manena ny mpiasa ao aminy. Vahaolana farany izay aingana no tadiavin'izy ireo amin'ny fanjakana sy ny orinasa jirama noho izany. Ravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Orinasa tsy miankina 30 mahery mivondrona ao amin'ny GEM no mangataka ny amelomana ny fanontinana herinaratra any Saofika sy Volobe. Vahaolana maritra heverin'ireo orinasa ireo fa ampiana ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra na Tananarivo kanefa tsy ampitrosan'ny jirama ny fampiasana Saofika sy Volobe. Anisany angovo azo avozina afaka narina ity sehatra ity ny fanokafana ireo toerana roa ireo no azo anaovana tahiry ihany koa na ho an'ny fanjakana malagasy na ho an'ny orinasa jirama satria mokatra herinaratra ampy sy tsara kalitao ho an'ny rehetra. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny tompon'andraikitra moa izy ireo omaly. Tsy hivona fefa vita ny fikarohana sy fanatetiana makasika ny Saofika sy Volobe efa fotoana izao anaovana ny fanatanterahana ny asa. Olana ara-bolatrana nefa no mitranga raha amin'ny fanaovana izany. Mitony fitadiavana maromaro tsiraisana ara-bola amantarana ny teti-bola olanina mitetika asa hoy ny ministra tompon'andraikitra Intsankilany. Manay ihany koa ny sehatra tsy miankina ny amin'ny tsy anatanterahana tetika asa pritem. Noho ireo tetika asa ireto miankina amin'ny fanamboarana ny Saofika sy Volobe efa vita ny taona 2024 nefa ny fifanarana ho an'ny pritem. Tanteraina Androany sy Rampitso ary hodiniana eny amin'ny anteny miaram-pirenena sy ny anteny miaran-doholona ny volavolan-dalàna makasika indrindra ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola asa fampiororona. Ity fotoana ity ihany koa no anaporofony parlementera malagasy ny fahavononany ampiditra ny Madagasikara amin'ny fitakiana iraisam-pirenena. Rindrantsary ny Andra Kotomalala. Raha tsy ny toerana misy any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famantsim-bola amin'ny asa fampiororona hatramin'ny taona 2024.
nanamafy ny vondry ny orinasy eto Madagasikara na ny GEM fa mila ahitsy ny lalàna n'olonanina teto Madagasikara ny taona 2024 mba hifanaraka amin'ny fitakiany groupe d'action financier na ny GAFI izany izay misy eo amin'ny 7 eo. Mba hanatsara ny toeran'ny Madagasikara araka izany dia mila ovaina ny lalàna mba hialana ao anatin'ny ilay lisitra grise ao amin'ny GAFI. Ity lisitra ity izay misy ny firenena ahitana ny risika ambony amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola asa fampiororona. Ho an'ny GEM potika tanteraka ny famarinana toeran'ny Madagasikara raha sanatrika tafiditra ao anatin'ity lisitra grise ity isika. Izay no antony adian'izy ireo mafy ny hamerenana andaniana indray ny lalàna ety amin'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-dolona. Ity volavolan-dalàna ity izany no mameno ny 4 amin'ny tolo-kevitra 4 na tolotry ny GAFI. Lantsina sy mpanitsina sy tsy nasimpanivana androany 17 Desambra dia ny amin'ny anteny miram-pirenena ity volavolan-dalàna laharana 820 bara 724 ity. Raha mpitsy kosa no hodininy amin'ny anteny miran-dolona ilay volavolan-dalàna. Ny pejiny sosialy kosa indray ary dia mbola lavitra ny lalana ahatongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo raha ho antsika eto amin'ny faritany Antananarivo manokana. Saika mbola hafarana avokoa mantsy avy any amin'ny faritra ny vokatra amidy ka antony mahatonga ny fiankinan-doha ara-tsakafo. Noho ny fahalafosan'ny vokatra sy ny tsy fahampiny fahefamividy dia maro amin'ny mponina eto Antananarivo no misakafo tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena araka ny nambaran'ny solontenan'ny FAO izay miasa eto Madagasikara. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Niaro Tanjona. Isandra faritany tsy mahavita tena ara-tsakafo ny faritany Antananarivo. Saika afarana avy amin'ireo faritra hafa avokoa manko ny akamaroan'ny sakafo amidy eto toy ny vary, ny legioma, ny voankazo, ny voamaina sy ny maro hafa. Kely ny velara-tany ahafahana mamboly sy miompy ato Antananarivo ka anisan'ny mahatonga tsy fahavitan tena ara-tsakafo io. Fanafarana izay mahatonga ny fiakaram-bidy any ka maro amponina eto andrenivohitra ny tsy mahavita mividy sakafo tsara kalitao intsony. Antananarivo aloha raha resaka ara-bokatra somary sahirana indrindra ny arabary tsy maharaka ny famokarana sy ny tsy maharaka ho an'ny mponina ny vokatra eto dia mila vokatra avy any amin'ny faritra hafa miditra eto aloha izany. Ny fiatrehana ny loza voajanahary indrindra ny tondra-drano aloha izao no tena somary manahirana indrindra ny amin'ny lemaka betsy mitatatra ohatra. Nanamafy ny solontenan'ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny sakafo na ny FAO fa ny tsy fananam-ponina eto Antananarivo fidiram-bola milamina no tsy azony misakafo ara-dalàna sy mividy sakafo manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Une production peut être là, mais l'accès peut être difficile et je pense que c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre ici à Antananarivo. C'est-à-dire que les ménages ont beaucoup de peine à trouver suffisamment de revenus pour s'acheter une bonne nourriture. Ça, c'est un travail multisectoriel pour générer des emplois. Et ce n'est pas dans ce secteur, c'est multisectoriel. Et puis après, il faut travailler sur la qualité. Ny fametrahana paikady antarana velaran-tany azo volena dia anisany anampy amin'ny ady atao amin'ny fahavitantena ara-tsakafo eto Antananarivo. Eo ihany koa ny fametrahana paikady amin'ny fisorohana voka-dratsy maro ateraky ny loza voajanahary izay miteraka voka-dratsy eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny vavan'ny fampianarana kosa indray ary dia hifarana amin'ity herinandro ity amin'ny ankapobeny ny 3 volana voalohany ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2024 araka ny tetiandro mpampianarana. Ao anatin'ny fotoam-panadinana araka izany ankamaroan'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Naoty 7/10 no nomeny tompona andraikitry ny sekoly tsy miankina iray ny tahapahaizany ankizy ao aminy nandritra ny ampahany 3 volana voalohany. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Niaro Tanjona hatrany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanaovana fanadinana famaranana ny 3 volana voalohany ny ankamaroan'ny sekoly nanomboka tamin'ity herinandro ity. Naharitra 4 bolana ny tapany voalohany tamin'ity taom-pianarana 13 14 ity. Fotoana izay nampidirana tsikelikely ny mpianatra ao anatin'ny fandaharam-pianarana amin'ny kilasy misy azy avy. Nanamafisana ny fahaizana noratovany tamin'ny taondasy. Azo lazaina ho tafiditra tanteraka amin'ny fiatrehana ny fianarana eo amin'ny lafiny ara-tsaina ny ankizy raha nambarany tompona andraikitry ny sekoly tsy miankina iray. Raha notentsika moa zany raha ny voany ankizy raha ho anay manokana zany eto amin'ny sekoly izay didinay dia eo amin'ny 7/10 6/10 eo zany ny note ho an'ny ankizy ao anatin'izay premier trimestre zay. Araka ny teneniko teo hoe ny premier trimestre ny ankamaroany dia zavatra vao le teo aloha no tena miverina amafisina
dia izay mbola mamoramora anazy fa rehefa miditra ny deuxième trimestre rehefa miditra lalina ary efa betsaka koa ny lesona ianarana betsaka ny zavatra atao a dia efa maimay sarotra miditra deuxième trimestre tokony ho izy a tanatin'izay efa-bolana zay a tokony efa efapolo isan-drato zany efa tokony ho vita ny programa zany raha ny tokony ho izy amin'ny akabeny ny taranja matematika sy ny frantsay ny manahirana ny mpianatra ho anty-sekoly ity ka manao kajy ny mpianatra amin'izao ary disy miantehatra be loatra amin'ny teknôlôjia vaovao ka mahatonga azy ireo tsy mahafehy ny taranja matematika hatrany amin'ny examen officialy a dia io matematika io dia faran'izay manahirana ho an'ny ankizy a no manao anazy raha mijery moa zany amintsika vanim-potoana amin'izao fotoana zany a ny hita zany hoe ny olana indrindra dia ny ankizy zany aloha dia tsy dia tia miasa saina taloha raha ny amin'ny klasy ambany ary dia fa mahay calcul mental fa amintsika amin'ny teny zao a na ny ankizy lehibe ary tsy mahay an'izay tsony satria efa mampiasa ny teknôlôjia rehetra ahafahana mianatra zany a zany hoe tsy dia miasa saina firy variana amin'ny teknôlôjia dia tsy taloha zany raha ho an'ny mpianatra taloha zao a dia miezaka mitady boky a dia any no mitady a amintsika amin'ny teny zao a manao recherche fotsiny a anatina tambazotra sy anatina fanatotoloana dia eo le olana anisan'ny olana sedraina eo anivon'ny sekoly tsy miankana na dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fanadinana azy ny tsy fahafahandreo ray aman-dreny mandony sanam-pianarandreo zanany rehefa examen ohatr'izao matetika dia betsaka ny ray aman-dreny no tsy dia mivaky loatra ny fandoavana ireny saram-pianarana ireny satria raha vao vita ny examen a dia tapitra ny taom-pianarana tapitra ny telo volana vacances dia ny eritreretina rehefa miditra indray mandony saram-pianarana amintsika amin'ny teny izao a dia mbola maro a reo ray aman-dreny a no tsy mbola mandoany saram-pianarana ho anay moa zany dia apetsaka foana misy ny fampirarana mba ahafahana fandamina zany satria raha janatra anao examen le ankizy a dia olana ho anay ihany le izy rehefa aveo a dia misy ny fampirarana zany a amin'ny fanatanterahana izay examen zay fa raha ohatra kosa le izy hoe lava loatra le tsy fandoavana ny saram-pianarana dia voatery zay a mampijanona anazy a tsy manao examen raha ny tety andro mpampianarana amin'ity taom-pianarana 3 efatra amby 4 ity dia hanomboka ny 3 desambra amin'ny fialan-tsasatry noely ary ny 7 janoary anoany no iverina hiditra an-tsekoly ny mpianatra hiatrika ny 3 volana faro ny vavany tranga amin'ny fiarahamonina kosa indray ary dia nitrangana aitrano goavana tao Tanamakotoa Masina Omaly olona roa no fantatra fa namono ainy tamin'izany ny alina alatsinainy ifotalata mono nitrangany firehetana trano miisa 7 ary tokantrano 510 no traboina amin'izao rindrany sary ny Andry Rakotomalala Renim-pianakaviana manodidina ny 12 taona sy ny zanany 2 taona no indray namono ainy tamin'ity aitrano hitranga teto Tanamako parcelle 12-14 Toamasina ity ny alina alatsinainy tokony tamin'ny 1:20 alina no hitrangany loza adiny 3 taoriny fahamaizana nefa vao tonga ny mpamonjy voina raha ny fitaraina ny poniny dia raha tiako moa ny lalana mihazo ny toerana ny hitrangany voina dia matato izy roa dia ny zaza moa sy tamisy ny lasa lavenina fa ny zazavavy zany a korokondohany fosiny sisa tavela dia zay zany antony sy afantarana hoe inona ny antony nipirany afo satria tato nipirany afo tsy afaka hanamarina zany olona hoe na odimoka na inona na zirama na inona fa afo moa efa niredareda tagny amin'ny misy agny amina 5 metre dia ny afo zany nalaky be izy nandeha tagny fa nandeha taty izy somary nitaratara dia rehefa tonga taty amin'izay izy nanakatra ny olona fenetran'olona io a may daholo tamin'ny trano étage io mba nivarangarana dia nitoerana zany tena rehefa lalankely agnatin'ny be aty pompier moa sy tafiditra aloha tamin'ny voalohany satria aritara satria efa adiny 3 tagny zany a nirehetany afo a zay vao tonga ny pompier afo tamin'izay efa sy niakatra be sony fa efa tao ambany tsy nisy namonjy ihany koa nefa ny manodidina tamin'ny fotoana ny hitrangany firehetana ny hevitra izy ireo fa alatra noho ny seho nisy voaramby ihany ve ny entana tsisy zao lamba kotsitana zao nangatana tamin'olona fa tokotokony tamin'ny firy teo le tranga iny ndraika ny tokotanareo tsy tadidiko satria za efa natory ny foaziny ramoseko hoe
foazanao sisiny fa misy tranome sisiny ambadika ao dia za manko ny teny hoe sao dia tsy tranome zany fa sao dia hoalahoala ny fiarahamonina ao sisiny fa tena tranome dia iny zay tonda henanena votanefa henanena votanefa zay fa tsy navoarena inona na inona za le tompon'le trano le tranome jiaby io tena tsisy azo resety dia firy eo le trano tanatin'ny lakory le may jiaby tranonay koa zany enina chambre telo ampanofa telo ipetsaranay kanterany jiramano fantatra fa niaviny afo raha ny nambara ny sampana mpamonjy voina ity kanter ity raha teo izay nahitana fitarihan-jiro maro tamina tokantrano manodidina le tamin'ny alina fahitako azy dia resaka compteur izy compteur ny poka satria nisy branchement miaratsiny amin'ny teny français branchement sauvage zany hitragno le raha tompoko vavy nisy compteur atao dia todolo ny sintona le ny ankamaroany le 6 foyer zany le 6 foyer pour ne pas dire le 14 dia efa mandeha ny andro mafana dia tsy maintsy misy retour à la source zany le courant miveny any amin'ny compteur zany le circuit dia mipoka zany le compteur dia igny teraka an'le raha ary tegna nampanirana koa ny tragnonagno dia saika en matériel locaux zany hoe barara volo falafa dia salama hoe nanampipotraka be tamin'le nagnome vana n'le firetan'le hafa trano 7 no may ary tokantrano 520 no traboina raha ny fanazavana voaray avy amin'ny mpifanolo-bodyrindrina efa tafavoaka tety an-tokotany ilay raha matona mony ainy no niverina naka ny zanany ka tsy tafavoaka tao an-trano intsony noho ny amafy ny afo entsika amarana ny fampalalam-baovao ary ny maresaka iraisam-pirenena itombo isatranty ny mpisomponenana na ny mpifindra-monina manerana izao tontolo izao nambarany firenena mikambana betsaka ny efa fepetra niraisina manoloana izany sy saingy vitsy ny mampiatra azy noho ny famaroan'ny mpifindra-monina izay ny tombo be loatra ravirazafy mahenina sy Andra Kotomalala maheriny 4 amizao tapitrisa isatra amin'ny farany volana oktobra teo ny isan'ireo olona findra-monina sy nitsoaka ny toeram-ponena ny manerana izao tontolo izao no niady fanavakavahana amin'ny endriny maro sy ny voka-dratsy ny fiovavan'ny toetrandro izay mahatonga ahitany sy hitondra-dranokoavana raha ny tatry ny firenena mikambana tsy misy fanajana ny zon'olombelona avokoa ny zava-mitranga amin'ireo toy ny zava-misy any Gaza, Ukraine, ny Soudan ary ny any amin'ny République démocratique ny Congo izay samy tany misy ady avokoa ny farany volana jona teo izao mahery ny 10 amizao tapitrisa ireo olona noterena hiala amin'ny toeram-ponenany izay nioatra ny ray faingenina tapitrisa ny tamin'ny taona 2024 aniza voatondry tsy manao ny andraiky ny atsekila ny sihatra iraisam-pirenena izay tsy mahay mametraka lamina na ihany koa mametraka paikady mazava ho an'ireo olona mifindra-monina ireo hatreto ny 520 isanjaton'ireo mpifindra-monina no raisin'ireo firenena mandroso ho an'ny Frantsa anampiarabola 20 amizao tapitrisa euro any firenena mikambana anampiny ireo mpifindra-monina tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahinao rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News arin'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary le mystère du livre sacré ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko